Manoloana ny toedra raha misy eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao, fanontaniana maro no apetraky ny vondron'ny evêka eto Madagasikara, toy ny hoe ahita rary no mba ampiandarana tokoa ve ity firenentsika ity? Iverina amin'ny tena asiny ve ny soatoavina malagasy? Mbola mendrika itokisana ve ireo ray aman-dreny any anatin'ny fiarahamonina any? Toa ny fitiavan-tena mantsy ny tena manjaka amin'ity firenena ity, fa tsy ny fijerena ny soa-iombonana, ny vola no Andriamanitra topoina. Tsapan'ireo tanora ireo araky ny fifampizarana nataony, fa mitombo tsy tambo isaina ny fahasahiranana eto amintsika. Toa liandra ny vahoaka malagasy ka miamitombo ny ady, ny tsy fandriampahalemana tonga hatrany amin'ny fifamonoana na ambanivohitra. Raisina evêka ny tebiteby sy ahiahin'ireo tanora zanantsika ireo ka mitodika amintsika ray aman-dreny sy olon-dehibe natao modeli-piainana sy ananatra izahay. Toa ray aman-dreny miady sy mifanilika eo imason'ny zanany no hita. Mifanaova lalan-karona, tsy mifankahazo, mifanenjika, mifampitory, tsy mifanaja amin'ny teny tsy voahevitra. Toa tanteraka ilay fitenenana hoe ny ray aman-dreny no miady, ny ankizy no voatorotoro. Potika ny soatoavina maha-malagasy, maty ny marina, verozoa mankasina maha-olona ny maro, sy mbain'ny mpanao politika ny toe-tsain'ny olon-tsotra. Mahalasa saina ny nahita vola be tsy fata-piaviana, nampanontany ory tamin'ireny fotoana ny fampelezan-kevitra ireny. Fa nahoana loatra re? Ny fiombonan'ny fianakaviana no andrandraina nefa politika ny fanaratsiana sy fampisarahana no misongadina. Very ny fahaizana mifanakalo-hevitra mitondra miteny irana eo amin'ny fikatsahana ny tombotsoa iombonan'ny firenena. Tsaroana eto ny tenin'ny Lucien Botovasoa olo-tsambatra tamin'ireo mpanao politika tamin'ny fotoanandrony. Miaina milainga ny politikanareo ka ho rano iafarany. Mankasitraka antsika vahoaka malagasy sy nandray anjara mavitrika tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany iny, na dia maro aza ny zavatra tsy tomombana. Hitantaratra trano ny fahendrena sy famatoran'ny vahoaka mandala ny fihavanana sy maneho ankalalahana ny safidiny. Miantso ny rehetra ho tony sy lamina eo ampiatrehana ny ho toyiny. Manainga ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny mangarahara ary anaja ny tena safidin'ny vahoaka. Ka ho anareo izay ho voafidy amin'izany, dia ajao ny teny nomena ary tanterao ireo toetra natolotra ianareo tamin'ny 4 ny 7 Mei 2022.